Nisy ny maraina teo ny fionana ny arahany solotena ny FFM sy ny cadre politika tamin'ny raharaha 2 fotoana izay nampahafantarina ny fijoroan'ny federasiona iraisan'ny cadre politika tamin'ny raharaha 7 ary ihany koa ny 2. Nampahafantarina teo anivon'ny FFM androany ny lisitry ny mpikambana ao anatin'ny birao mandrafitra ny federasiona iraisan'ny cadre politika tamin'ny raharaha 2 raha mifanazavana dia hiasa amin'ny fanamorana ny fifandraisany eo amin'ny FFM sy ny cadre politika amin'ny fitakiana ny zo samihafa no asa tanterahany birao vaovao. Sekretera jeneraly kosa i maître Nour Bemananjara, filoha hevitra ao anatin'izany ny colonel Kotite Assolan ary Riribe. Raisinay ny taratasy satria zay le ny fanarahantsika hoe mba ahitana le olona ifandraisana satria ty raharaha ty mitohy ary zay dia tena vonina hiara-iasa amin'izay rehetrarehetra mangataka ny fihavanana sy ny fampihavanana. Nisy avy hatrany ny fivoriana izay niarahan'ny solotena federasiona iraisan'ny cadre politika tamin'ny raharaha 2 sy 7 niaraka tamin'ny solotenan'ny FFM. Marihana fa anisan'ny takian'ny federasiona cadre politika ny fandoavana ny onitra vokatry ny fahavoazana nahazo azy ireo. Atongavana amin'izay takian'ny federasiona cadre politika 2 sy 7 ny fananganana ny Fonds National de Solidarité na ny FNS.